Ya, misaotratsika mpanao gazety tonga eto amin'izao atoandro zao zany fa misy fanazavana tiako entina ihany zany manoloana ny fanapa-kevitra andraisin'ny antoko, tsy hoe miteny amin'ny anarany antoko fa amin'ny mampiambana zany dia afaka manazava ary mifampiresaka tamin'ny filohan'ny antoko tamin'ny maraina manodidina ny fanapa-kevitra izay andraisina aty everiko fa tsara toerana hitondra ilay fanazavana. Ny antoko tiako Madagasikara. Tao aoriany ny fahatanterahany ny fifidianana solombavam-bahoaka farany izay antony nananganana vonjimaika ny vovonana firaisan-kina andininy voalohany amin'ny fitsipika anatiny article 1 dia manambara ny antoko tiako Madagasikara ankehitriny fa mitsahatra amin'ny maha-pikambana azy ao anatin'ny vovonana izany. Manao sinia ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara président Marc Ravalomanana. Dia nandefasana azy ity zany aty amin'ny bureau politique firaisan-kina sy ny aty amin'ny antenimieram-pirenena. Azavaiko le izy satria misy olona lasa mirorosaina zany ao anatin'ilay famakinana ity zavatra ity. Inona lay fanapa-kevitra andraisy ny antoko tiako Madagasikara. Fanapa-kevitra andraisy ny antoko tiako Madagasikara dia ny tsahatra amin'ny maha firaisan-kina anazy satria zao ny antony. Ny vovonana firaisan-kina dia natsangana hiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ka rehefa miatrika fifidianana solombavam-bahoaka ianao zany dia miteny mialoha. Rehefa hanao fifidianana zany tsika dia miteny mialoha hoe izahay dia ho opposition parlementaire, zany hoe rehefa lany ianao zany dia mpanohitra. Rehefa lany zany ka mampanohitra anao anatin'ny antenimieram-pirenena dia tsy hoe rehefa tonga ato ianao voavadika mpanohitra fa manao déclaration mialoha mihitsy zany dia misy statut an'ilay vovonana izay atsangana dia misy règlement intérieur mihitsy. Dia lany zahay tato anaty vovonana firaisan-kina dia zay nahatonga anay nahazo an'ilay 7e vice-président. Ny situation androany nefa zany rahantsika mahalala ilay 7e vice-président no filohan'ny antenimieram-pirenena. Dia zahay ihany ve zany hanohitra anay. Dia tsy mitombona intsony zany le mampanohitra ny firaisan-kina ato anatin'ny antenimieram-pirenena fa lasa mpanohana fanjakana indray zany satria ny filoha lefitra fahafito izay an'ny fanoherana efa lasa izy indray no filohan'ny andro-fanjakana mpanao lalàna ny antenimieram-pirenena. Dia noho izay antony izay zany dia tsy maintsy ampifanarahana amin'izay zany ny position ny antoko tiako Madagasikara izay iray amin'ny antoko mandrafitra ny vovonana firaisan-kina. Dia misy antoko maromaro ao. Dia mino aho fa anao ohatr'izay daholo koa zareo rehetra zany satria raha ohatra ka zay zany mijanona ho vovonana firaisan-kina dia mbola mpanohitra zany zay. Nefa zay efa tsy mpanohitra intsony fa efa mpanohana fanjakana. Dia zay no mahatonga le hoe mitsahatra ny mampikambana ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'le vovonana firaisan-kina satria efa tsy manohitra intsony zay. Satria le vovonana firaisan-kina nananganana anazy dia mpanohitra an'le fitondrana tamin'ny Ngiahy Andry Rajoelina mbola président de la République. Zay zany nitondrako le fanazavana hoe efa tsy mpanohitra intsony zay zao dia tsy maintsy mikisaka amin'izay sata zay zany zay miova sata zany satria miova andrina miova sata angamba tena marina tsy hoe miova sata miova andrina raha amin'ity resaka politika raiky ity zany. Zay le fanazavana tiako azavaina aminareo zany mba bazavana. Donc tsisy resaka problème interne mihitsy zany izy fa izay zay zavatra nazavainao teo zay fa tsisy hoe resaka hoe resaka hoe misy resaka accès zany ao ka tsy azon'le izy ny tena marina. Tsy azon'le izy hoe zavatra tsotra kely ohatran'izay zany le fanazavana. Amin'ny fomba ahoana zany ny impossible hoe ny 7e vice-président lasa président ny assemblée nationale. Dia zahay ve zany hanohitra ny siteny nationale président ny assemblée nationale nefa zay solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisan-kina. Logika ve zany? Donc tsy logika intsony zany dia miova zay sata zay dia tsy maintsy manao taratasy nefa zay fa tsy afaka satria nanaovanay taratasy na mpanohitra anay ofisialy. Ny firaisan-kina ny tena mpanohitra ofisialy any amin'ny ministeran'ny atany nametraka an'izay statut zay mihitsy zay nametraka an'izay règlement intérieur zay hoe izahay dia mpanohitra fa androany zay tsy mpanohitra intsony. Raha ohatra zany ametraka vice vice-président zany ny antoko hafa na ny groupe parlementaire dia miverina manao dingana any amin'ny intérieur. Voilà, azonao tsara le izy. Dia eo amin'izay zany mila mipetraka zay hoe raha tsy raisitsika hoe satria sata manokana zany hoe ina zany situation exceptionnelle le misy atsika dia hoe marina aminazy zany mialohana fifidianana solombavam-bahoaka no apetraka amin'ny mampanohitra. Fa tsy hoe rehefa lany le solombavam-bahoaka voapanohitra zay no tonga ny
tsy nipetrahany 7e vice-président tamin'ny andron'ny présidente Christine Razanamasoa. Raha nahita ianareo efa tao anatin'ny lampandraina ange ny 7e vice-président sy ny règlement intérieur. Fa tsy afaka nametraka izay tatany antemerim-pirenena ny antony mialohanay atokotiky Madagasikara ny latsaka zany tamin'ny mandana teo aloha dia tsy nametraka an'ilay taratasy teny amin'ny ministère natany zay hoe zahay mpanohitra. Fa efa lany zahay vao nanohitra n'le régime en place dia tsy voapetraka mihitsy le 7e vice-président na dia efa teo zay le lalàna Brunel. Dia tsy voapetraka ilay izy tato anatin'ny antemerim-pirenena tamin'ny andron'ny présidente Christine Razanamasoa. Fa amin'izao fotoana zao ny alohan'ny latsahana mihitsy dia efa nanao déclaration ny vonana fasikiana hoe zahay mpanohitra. Dia afaka nandray an'le toerana normale zany zay rehefa lany dia zay nahatonga ny président cité national ko lasa 7e vice-président. Fa androany zahay tsy antsony. Donc raha hanao an'izay zany ny mpanohitra zay manohitra an'izao rafitra zao atao anatin'ny antemerim-pirenena dia mila manao an'izay dingana zay izy fa mety ve amin'izao tsisy fifidianana zao le izy le situation ve mitondra an'izay fa io moa tsy maintsy rijateny daholo ny ampiasana amin'izany dia mety azo atao ihany mametraka mihitsy sao tsy manana olana amin'izay. Dia ahoana zany le géopolitique atao amin'ny assemblée amin'izao ny majorité ahoana miforona vaovao indray zany sa ahoana monsieur le président dia fanontaniana faharoa ahoana ireo solombavam-bahoaka tsy tonga mivory mihitsy zao tatorianan'izao hoe tolona natao zao. Azafady angamba ny hamonjana lôjika kely an'ity fotsiny ny anisan'ny tena nanaitra ny olona mantsy le hoe ny timo mihitsy no niala voalohany tao anatin'ny firaisan-kina. Normal zany fa tiako Madagasikara keny tokony ngezatrindra ao anaty firaisan-kina. Zay zany tokony mameno le modèle voalohany tiako Madagasikara. Sao dia salasala manko ny olona raha ohatra zao ataontsika mikisaka zany tsy hoe manamaivana ny atoko hafa fa raha ataontsika ohatra mikisaka zany ny APM ohatra dia ny timo mbola tsy manao dia mbola misy any zany le izy eo masiny ny olona satria le olona mijery ny timo ny tena ngeza ao anatin'le firaisan-kina. Dia rehefa mikisaka ny timo dia manaraka ohatra ny SVM sy présidentiel dia vita izy hoe zay zany le satria le misy hitako foana ny tanjaky ny atoko arakaraky ny olom-boafidy ao anatiny. Zay mahatonga anazy zay mameno le modèle mba hitarika an'izy ahitany le olona hoe tsy resaka ady ty fa ritrateny sy resaka firafitra no jerevantsika dia le lôjika zany ny arahana amin'ny politika fa tsy hoe eo fotsiny dia mitony hoe ianao fa tsy mpanohitra dia ohatrany hoe mbola mpanohitra eo ihany fa tsy hita hoe inona moa zany ny hamafana an'izay ara-taratasy.